tanora izy ireo liana ny Madagasikara sy ny tantarany ary ny fiainany ny mponina ao aminy dia ny malagasy zany mitety any Madagasikara izy ireo satria te hafantatra kokoa ny fomba malagasy ny mozika malagasy ny tontolo iainany malagasy ny sakafo malagasy ny asa tanana malagasy ary ny andavanandro ny malagasy satria ny gasy dia manana fiainana miavaka izay tsy hitovizany amin'izao tontolo izao ny dian'izy ireo no natambatra anaty rakitsary ka nahavitana ny fiainana gasy